nous vous souhaitons tous le bienvenue dans ce culte d'aujourd'hui. Un culte que Dieu assiste vraiment. Est-ce que tu y crois? Tonga soa eto petit fitombavaka ity indray ianao. Minoa ianao fa fitombavaka izay atrehan'Andriamanitra ity fotoan'androany ity, sa tsy izany ve? Avant de vraiment commencer, je voudrais que tu salues ton voisin à côté parce qu'on va louer ensemble aujourd'hui. On ne va pas louer tout seul. Ramedan de arabonio lo akaikinao aloha satria tsika hiaraka ide reto androany. Dia raha rusoa izy raha ry fiadanan'i Jesosy. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Amen. Dia mino fa raha tonga eto ianao dia manana hetaheta tokoa ny ahitan'i Jesosy satria efa eto izy. Alors si tu peux te mettre debout sur ta place, on va commencer par la prière. On va prier pour remettre ce culte entre les mains de Dieu parce que toi et moi, on sait pertinemment qu'on ne peut rien faire sans que Dieu assiste. Notika ivavaka ametraka amin'ny fotoana eo am-pelatanan'Andriamanitra. Akipio ary masonao dia vavainao mafy. Seigneur, notre Dieu qui est tout-puissant, nous sommes tellement reconnaissants pour ce jour. Nous sommes reconnaissants pour le souffle de vie que tu nous permets encore de vivre. Parce qu'on sait que tout vient de toi. Prie encore plus fort. Demande vraiment au Seigneur d'assister à ce culte d'aujourd'hui. Demande au Saint-Esprit de nous guider dans tout ce qu'on va faire. Tu es le Dieu qui est grand, qui est puissant. Nul ne peut se comparer à toi. Et nous nous sommes réunis ici tous ensemble pour célébrer le seul nom, ton nom Jésus. Et on a foi que tu vas assister à ce culte, que tu es là présent au milieu de nous. Je sais, Seigneur, que quiconque est arrivé ici n'est pas arrivé comme ça parce que c'est le Saint-Esprit qui les a emmenés ici. Alors, on a foi aussi que le Saint-Esprit va faire de grandes choses, va faire des miracles, va accomplir des prodiges ici. Parce que là où il y a l'Esprit du Seigneur aussi, il y a la liberté. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la guérison. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la délivrance. Donc, on a foi que si on est ici aujourd'hui, on va rencontrer ta bonté, on va rencontrer ta grandeur, on va rencontrer tous tes bienfaits, Seigneur. Et tout ce qui nous reste à faire, c'est juste de te louer, d'être reconnaissant, de bénir ton Saint-Nom. Et aussi, on va recevoir ta parole. Prépare déjà nos cœurs à l'avance, Seigneur, pour qu'on puisse vraiment recevoir de toi aujourd'hui. Pour que tu mettes un dépôt qui vient de toi aujourd'hui. Et que tout ce qui va se passer ici va se passer dans ta présence. La présence manifeste. C'est pas juste que tu es là, mais tu es là et tu vas faire quelque chose, Seigneur. Et on a vraiment foi. Et on prie de tout notre cœur. On prie de tout notre cœur que tu vas agréer tout ce qu'on fait, Seigneur. Que tout ce qu'on fait soit un parfum de bonne odeur qui va monter vers toi. Merci, Père. Merci pour ce moment. Nous te louons, nous t'adorons. À toi seul soit l'honneur, la gloire pour l'éternité. Nous avons prié avec action de grâce. Amen. 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 Mino fa vavaka tafonao rehetra ianao dia mino ianao fa manatrika eto Jesosy androany, sa tsy izany ve? Dia amin'izao fotoana izao tsika, en ce moment, on va passer par les temps de louange. Mais avant vraiment qu'on loue Dieu, j'aimerais vous demander une question. Est-ce que tu sais vraiment pourquoi tu loues Dieu? Alohany hanomboantsika any amin'ny tena fiderana dia te hanontany zavatra anao hoe mba hainao tokoa ve fa manina ianao midera sa hoe ataotaonao fa hoany fotsiny fa androany j'aimerais vraiment te conscientiser que la louange a une force extraordinaire. Nisy era ao anaty fiderana izay ataontsika ary ny ten'Andriamanitra milaza hoe izay manam-pofinaina rehetra dia natao hiteran'i Jesosy. Noho izany raha mbola manam-pofinaina ianao androany dia derao izy. La parole de Dieu nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc si tu as encore le souffle de vie,
tu dois louer le Seigneur. Il est tellement facile de louer le Seigneur quand tout va bien, n'est-ce pas? Ohatran'ny hoe mora amintsika mideran'Andriamanitra rehefa mety daholo zavatra ataontsika sa tsy izany ve? Fa zao, tsy haiko hoe inona ny zavatra lalovanao a, dia ohatran'ny ahoana ny fonao midera, mitovy amin'ilay fonao mandalo fahatsarana iny ve? Raha ohatran'ny hoe anaty ady ianao zao na tsy haiko hoe inona ny zavatra lalovanao, mitovy ve fonao hideran'Andriamanitra? Est-ce que ton cœur qui va louer Dieu dans les bienfaits est pareil quand tu es dans l'épreuve? Il y a un psaume, dans Psaume 34, versets 2 à 4, c'est un psaume de David qui dit « Je veux bénir l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel, que les humbles écoutent et se réjouissent. » Io salamo io dia miteny hoe hideran'i Jehovah amin'ny fotoana rehetra. Raha nanoratra an'io Davida dia tena hoe tao anaty ady izy, tao anaty détresse lalina mihitsiny. Fa nahita antony foana izy hideranan'i Jesosy. Aujourd'hui aussi, je vous invite, comme David, à trouver un moyen, une raison pour louer le Seigneur, peu importe les circonstances, peu importe ce que tu vis, peu importe les moments, Dieu mérite toujours d'être loué, n'est-ce pas? Dia androany andaontsika asandrato amin'i Jesosy ny tananao, dia saintsainy hoe Jesosy a, ninona zavatra lalovako a, tsy manaka anahy tsy hideranao zany androany. Ninona circonstance amin'ny fiainana tsy manaka anahy hidery zany androany. Fa fantatro hoe efa nanao zavatra lehibe teo amin'ny fiainako ianao, dia ianao ny fifaliako a, ianao ny reharehako a, dia hideranao amin'ny foky rehetra. Dis au Seigneur aujourd'hui, je louerai en tout temps. Ta louange sera toujours dans ma bouche et tu es ma fierté. Alors peu importe les circonstances, peu importe ce qui se passe, je trouverai toujours une raison de te louer. Amen. Dendotsika yarihira hoe dia raiko ianao tompo. Dia raha amin'ny fonao rehetra mihitsy Jesosy androany fa mihaino izy. Ary te hitoetra eo ambony fideranao izy androany. Ho tantaraiko reny izao tontolo izao ireo asa tsaranao. Izao tontolo izao ireo asa tsarana. Dia raiko ianao tompo. Fonao rehetra mihitsy androany ho resy lahatra hoe amin'ny fotoana rehetra ianao dia hideran'i Jesosy sy ho fahatsarana. Ianao no fifaliako sy reharehako. Alléluia. Pendant que la musique passe, j'aimerais vraiment que tu dises au Seigneur, je veux te louer aujourd'hui parce que tu es Dieu. Peu importe ce qui se passe, ça ne va pas changer le fait que tu sois le Dieu. Et tu mérites vraiment la louange. Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. De tout mon cœur. Je raconterai tous tes bienfaits, Seigneur. Je raconterai toutes tes merveilles. Et je chanterai dans sa nom aujourd'hui. Oui, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Yeah. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. De tout mon cœur. Et je ferai de toi le sujet de ma joie. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia.
tu peux encore élever ta voix et dire: je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Oui, Seigneur, nous sommes réunis ici ensemble pour louer dans un nom. Peut-être que en ce moment, les conditions ne sont pas réunies pour être joyeux, pour être dans la joie, mais on trouve notre joie en toi. Et c'est pour ça qu'on veut élever notre voix, pour te dire qu'on va te louer. Juste des paroles sur nos bouches, mais c'est quelque chose qui sort de notre cœur, notre reconnaissance qui vient de tout notre cœur, pour tous tes merveilles, pour tous tes bienfaits, pour tout ce que tu as fait. Oui, on veut te louer, Seigneur. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. De tout mon cœur, je ferai de toi le sujet de ma joie. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Allez. Då vertiga farame direct no tumbo mankalaza noa. Ya non fifaligo. Ya non fifalik sireareako. Ya non fifalik sireareako. Alleluia. Ya non fifalik sireareako Jesus. Ya non fifalik sireareako. Alleluia. Afaka tena miteny ve ianao fonao hoe Jesosy ny fifalianao sy reharehanao. Ninona zavatra mitranga mendrika nidera foana izy, satria izy tsara foana, satria izy Andriamanitra foana, satria izy lehibe foana. Dia androany tena adino izay rehetra lalovanao, aza ankinina amin'izany, atsara ny fimonomonomana, fa andao hideran'ny Tompo fotsiny tsika satria mendrika an'izany tsika, mendrika an'izany izy. Est-ce que tu es vraiment conscient de ce que tu as chanté, que Dieu est le sujet de ta joie? Alors aujourd'hui, si tu es conscient qu'il est vraiment le sujet de ta joie, loue-le parce qu'il le mérite. Non pas à cause de ta situation. Ça ne va pas changer qui il est. Il reste Dieu, il reste grand, il reste fort, puissant, il reste bon en tout temps, en toutes circonstances. Alors aujourd'hui, si tu peux lever tes mains haut et dire yes. Tu mérites la gloire et la louange en toutes circonstances. E non na vida ny zavatra rehetrarehetra, efa nanao zavatra be da be teo amin'ny fiainanay ianao.
dia ampy zany iterana ianao. Mendrika ny dera sy ny haja. Indro izay manandratra ny tananay sy ny mombanay rehetrarehetra. Hoentinay mankasitraka anao. Hoentinay manome voninahitra anao sy ny mombanao rehetra. Mendrika ny dera. Mendrika ny haja ianao Jesosy. Ny ao anatinay rehetra androany mi-reconnaître mahizy anao. Mbola averitsika ihany hoe mendrika ny dera, mendrika ny haja ianao Jesosy. Mendrika ny dera, mendrika ny dera. Tu es digne de louange. Nous élevons nos mains vers toi. Nous reconnaissons qui tu es. Pazzare now. Mendrika ny dera sy ny haja ianao. Chuachan fatsahan, fatsarana, isanandro tsarana, tsisy mitovy aminao, tsisy toanao, nul n'est comme toi Seigneur, tu mérites. Mendrika ny dera sy ny haja. Sandrasay ny tanana. Nous élevons nos mains vers toi. Nous te glorifions. Tu mérites la louange et tout l'honneur. Putem te soțavlostonzo, am le fatapano azimi, izi zamno, ina na tondo ankenano, de dehawi samech kanzani zanjwa. Car tu es bon. Pazzare no de social. Zavatra lalovanao fa mbola afaka miteny venao hoe tsara ianao Jesosy.
Tsy haiko hoe mandalo aretina ve ianao amin'izao fotoan'izao mety mbola tsy sitrana fa mbola afaka miteny ve ianao hoe tsara ianao Jesosy mety mbola tsy azonao ilay valibavaka nantenenao mbola afaka miteny ve ianao androany hoe tsara ianao Jesosy mety diso fanantenana ianao teo amin'ny fiainanao fa mbola afaka miteny ve ianao hoe tsara ianao Jesosy izay ilay lazain'ny baiboly hoe sacrifice de louange d'adoration na eo amin'ilay toe-ponao mety hoe tsy hanao an'izany aza fa mbola afaka miteny foana ianao hoe tsara ianao Jesosy tahaka ny Paoly sy Silasy tao anaty fonja dia mbola nahita raison zareo hiderana tompo. Peu importe que tu vis en ce moment, peut-être que tu ne vis pas encore la vie de tes rêves, mais est-ce que tu peux dire que oui Seigneur, tu es bon en toutes circonstances? Est-ce que tu peux juste dire oui Seigneur, tu es bon parce que tu es Dieu? Peu importe ce que tu fais dans ma vie, oui, je reconnais que tu es bon. Yes. Nous sommes ici et nous reconnaissons que tu es bon, Seigneur. Yes, 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 yes. Fatsarena, magagatsarena, tsisy mitovy-amina. Tsisy azo arina aminao fahatsarana. Fantatra hoe mahasoa anay fitondranao. Ianao mahafantatra anay bebe koa noho izay. Dia mankasitraka fotsiny izay amin'izay ataonao rehetra. Tsisy mitovy-amina. Tsisy toana. Est-ce que l'église peut juste chanter fort Fatsarena? En tout temps, en toutes circonstances, tu es bon. Tu es bon. Tsara fitondranao, tsara izay rehetra ataonao. Mendrika loatra ianao Jesosy. Tu mérites tellement louange. Nous nous rejoignons avec les anges et les 24 vieillards pour apporter notre adoration, notre reconnaissance envers toi. Tu as tout fait pour nous. Tu fais toutes choses à merveille dans notre vie. Alors, tu mérites vraiment quand nous t'adorons. Zavatra rehetra tsara nataonao. Androany izay manatra fotsiny ny fiankofanay sy ny fideranay ao anatrehana. Miaraka amin'ireo anjely marobe any an-danitra. Anatitra ny satroboninahitra anay, ninona zavatra mety hoe hanananay dia averinay aminao zany satria fantatray hoe avy aminao ny zavatra rehetrarehetra ary ianao ny antony zavatra rehetrarehetra. Remasina sy ny anjely rehetra. Remasina sy ny anjely. Iankohako anatrehanao. Oui Seigneur, on sait qu'au ciel, il n'y a que l'adoration et on veut vivre cette vie sur terre aussi. On veut juste t'adorer. On veut juste te louer parce que tu le mérites. Prosterne-toi devant le roi aujourd'hui. Apankufi amnajemacha ni muba no rechacha. Azamistitsina tsuna ize no na ize no. Kamya kuva futno alone.
digne de louange. Car de toi sont toutes choses, et pour toi sont toutes choses. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Tu es tellement digne, Seigneur. Tu es Tu es tellement digne digne. de Tu le louange. mérites. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Dans cette salle, Seigneur, on veut juste monter un parfum d'adoration que tu as créé. En pierre que tu fous nous ayons les filles des ranaman pouf naze, mais je can souffle non en chouan, c'est un casse non en chouan. Namarena n'arrive, au cas si ça chamit san, fouf dit quasiment pouf zana pe carne animno. Car jour et nuit, nuit et jour, tu mérites qu'un parfum d'adoration, qu'un parfum de louange s'élève, qui vient vraiment de notre cœur. Alors s'il te plaît, Seigneur, siège au-dessus de notre louange, siège au-dessus de notre adoration aujourd'hui. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, un parfum de bonne odeur qui vient de notre cœur. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour. Namarai nanari bagi sanjala. Samarai, Nari, Bokisandai. Samarai, Nari, Bokisandai. afaka maka ny toerantsika isika rehetra tompoko. On peut prendre place. Miarapantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy fatokasoa aty amin'ny toerana ity mba hanompo an'Andriamanitra. Bonjour et soyez les bienvenus au nom de Jésus pour pouvoir le célébrer. Faly be isika satria amin'ny androandroany ity dia miaraka amintsika eto Jesosy. On est très content parce qu'aujourd'hui Jésus est avec nous ici.
ho anao zay toka eto ka mino fa eto marina Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy ahitan'Andriamanitra miasany ianao. Vous qui êtes venus ici et vous croyez que Jésus est ici, il va agir en vous. Arabaina toy zany ianareo izay manaraka ny fotoam-pivavahana en ligne amin'ity androandroany ity. Bonjour aussi à tous ceux qui sont en train de suivre le culte en ligne. Zao no teloko aminareo zay ataon'Andriamanitra aminay eto dia ho ataony aminareo ihany koa. Voilà ce que je vous dis aujourd'hui. Ce que Dieu nous fait ici, il va faire aussi chez vous. Misy aminareo any zao no marary fa ao anatyity fotoam-pivavahana ity ka manaraka tsara ianao dia ho sitrana. Il y a parmi vous qui êtes malades, mais pendant ce culte, si vous suivez bien, vous serez guéris. Andriamanitra matsy miasa amin'ny alalan'ny mpanompony. Parce que Dieu, il va agir à travers son serviteur. Ka ho antsika toka eto andao hiteka mafan'Andriamanitra. Alors pour nous qui êtes ici, acclamez fort le Seigneur. Amin'izao fotoana zao isika dia anokana fotoana anaovana vavaka. Aujourd'hui, on va consacrer un temps pour la prière. Araka voalasan'ny Baiboly mila miomana isika satria tsy ho ela intsony dia ho avy Jesosy. D'après la Bible, on doit se préparer parce que Jésus revient bientôt. Ny Baiboly dia manambara fa rehefa miseho rehefa matarana nambaran'i Jesosy dia milaza zany fa tsy ho ela intsony dia ho avy eny amin'ny rano lanitra izy. La Bible dit, quand il y aura les signes, Jésus va revenir bientôt. Ka zay tsara fiomanana dia afaka hitsenan'i Jesosy. Alors ceux qui sont bien préparés, ils peuvent accueillir Jésus. Fa ireo zay tsy mba niomana kosa azo antoka fa miandry azy ny fahaverezana miaraka amin'ny gentilisy. Mais ceux qui ne sont pas préparés, c'est assuré que la perdition leur attend. Hivavaka isika mba ahafahantsika manomana ny fiainantsika ho amin'izany fitsananan'i Jesosy izany. On va prier pour être prêt à la réception du Christ. Andao tonga dia hivavaka sika rehetra. Prions tous ensemble. Tika koa ianareo any atokantrano misy anareo any tia ny hivavaka tahaka anay eto. Même si vous êtes chez vous, priez comme nous ici. Ataovy amin'ny fonao manontolo ny hivavaka tompoko. Priez avec tous vos cœurs. Fanampin'izany zao fanompotsika an'Andriamanitra izao dia ilaina ianarana. En plus, notre service pour le Seigneur, ça s'apprend. Mila mianatra ianao hoe ahoana avy ny tokony ataoko mba tongahy aharitra tsara hatramin'ny farany. On doit apprendre comment on fait pour persévérer jusqu'à la fin. Ahoana ihany koa tokony ataoko mba tongahy olona akasitrahana mandritra fahavelomana eto ambony tany. On doit aussi apprendre comment on fait pour qu'on soit agréable pendant qu'on est sur terre. Ndao hivavaka daholontsika rehetra. Prions tous. Andriamanitro, misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy aho fa lehibe sy tena lehibe ny fitiavanao ary ny famindramponao amin'ny fiangonana rehetra manaraka ty fotoam-pivavahana ity sy ireo namanay zay manaraka zao fotoana zao en ligne. Amin'ity androandroany ity dia amangy anay ny fanenao masina mba ahafanay mianatra ny amin'ny fanarana anao, ahafanay mahafantatra ny lalana tokony alehanay mba tonga anay hitoetra tsara ho araka sitraponao, mba hitoetra tsara ka ho akasitrahanao mandritry ny androm-piainanay eto ambony tany ity ary indrindraindrindra mba tonga anay rehetra ahatratra amin'ny farany amin'ny fanarana anao ka hitsenanao eny amin'ny rano lanitra izahay. Andriamanitro, ho amin'ny rehetra ny famindramponao ka tsy hisy olona na dia anankiray azy ho very amin'ny rehetra manarika ty fotoam-pivavahana ity. Ho ataonao zany vavaka ataoko zany Andriamanitro. Ho ataonao tokoa zany vavaka ataoko zany ry Andriamanitro. Tohizo mivavaka ho antsika rehetra tompoko. Continuez à prier. Mivavaha amin'ny fonao rehetra. Priez de tous vos cœurs. Ary raha mahatsapy ianao fa nanota ataovy ny fibebahana sy ny fifonana. Si tu sens que tu as péché, repens-toi et demande pardon à Dieu. Ary aza miverina amin'izany intsony ianao. Et ne reviens plus sur tes péchés. Ny tanjona dia hoe ho akasitrahana amin'ny fiainanao mandritra ny fahavelomana eto ambony tany. L'objectif, c'est que ta vie soit agréable pendant ton séjour sur terre. Andriamanitro, miasa eto amin'ny toerana ity ianao androany. Matokony herinao zay manapaka eto aho. Matokony herinao zay manapaka eto aho. Ary madidi fanaratsy aho.
lay fanahy mampivilivily ny sainy olona, lay fanahy ratsy zay nandavany Adamaseva lasa amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy afaka vilivily ny sainy olona toka eto, tsy afaka andavo an'ity fiangonana ity. Reseko amin'ny anaran'i Jesosy ianareo, devoly efa resy tamin'ny alala fahafatesany Jesosy ianareo, ka reseko amin'ny anaran'i Jesosy ihany koa. Miala eto, miala amin'ity fiangonana ity, miala amin'ny toerana rehetra zay misy an'izao fiangonana ray manontolo izao. Ry Andriamanitra eo an-tananao zahay, eo an-tananao zahay, eo an-tananao zahay. Tsy emotra, tsy verin-dalana fa mandrakisainy anomponay ianao Andriamanitra. Halleluia, halleluia. Tohizo mivavaka ry fiangonana, tohizo ny etaetanao mivavaka amin'Andriamanitra amin'ity androandroany ity. Continue à prier et aie soif de Dieu aujourd'hui. Aseo fa vonona ny anompan'Andriamanitra hatramin'ny farany ianao. Montre que tu es prêt à le servir jusqu'à la fin. Angatany isika mba angina, On garde le silence. apetrao eo amin'ny fonao tananao, Ta main sur ton cœur. andao hiaraka anolo-tena amin'ny alalan'ity hira ity isika ry raiko fenoanitra ataontsika mifontsika matolo ny andiny voalohany amin'izany hira izany. On va se donner à Dieu avec ce chant. Jirek Fenoanch. Akpiany masinao, apetrao amin'ny fonao ny tananao. Ferme les yeux et mets ta main sur ton cœur. Ataovy amin'ny fonao rehetra zany hira izany. Chante de tout ton cœur. Aoka lolo-tena ho an'Andriamanitra tokoa ianao. Donne-toi à fond à Dieu aujourd'hui. On reste en silence. Ry Andriamanitra araiky malalo. Père céleste, Tianay rehetra tonga eto ianao. tu nous aimes tous. Fitiavana lehibe no efa nitiavanao anay. Tu nous aimes d'un grand amour. Ny zanako alay tokany efa nomenao anay. Tu as déjà donné ton Fils unique. Jesosy no anarany. Il s'appelle Jésus. Manaiky azy ho tomponay zahay. On l'accepte en tant que Père. Manaiky azy ho mpamonjanay zahay. On l'accepte en tant que Sauveur. Raisinay hitoetra ao anatinay izy. On le reçoit en nous. Andriamanitro, Seigneur, Andriamanitro, Seigneur, aseho eto ny herinao androany. montre-nous ta puissance. Raha misy olona marary eto S'il y a quelqu'un qui est malade, ao anaty zao fotoam-pivavahana izao, pendant cette prière, dia ho sitrana il izy. sera guéri.
eny reo namanay manaraka fitoam-pivavahana lina ihany keo misitrana Même nos amis qui sont en train de suivre en ligne, ils seront guéris. tsy vitsy aminay toka eto ihany keo ny manana olana Il y a pas mal de gens qui ont des problèmes. misy trosa tsy voaefa eo amin'ny fiainana Ils sont endettés. misy olana ara-panambadiana ny sasany Il y a des problèmes de couple. Andriamanitra Seigneur, vonjenao zahay sauve-nous. ao anatin'ny fitoam-pivavahana Pendant le culte, tsisy olona tsy voavonjy eto il n'y a personne qui ne sera pas sauvé. vonjenao amin'ny fomba magaga ny rehetra Tu vas nous sauver d'un moyen miraculeux. matoky anao Andriamanitra izahay On croit en toi, Seigneur. iasanao androany Tu vas agir en nous. iasanao androany Tu vas agir aujourd'hui. misaotra ray malalo Merci, Père, amin'ny anaran'i Jesosy au nom de Jésus. amin'ny anaran'i Au Jesosy nom de Jésus. amen Amen. satria mino isika faneny vavaka Andriamanitra ndao hitehaka Parce que nous croyons que Dieu exauce nos prières, on va applaudir. raha tena nanolo tena ho an'Andriamanitra ianao dia miaino anao izy Si tout est bien donné à Dieu, il va t'écouter. ary tamin'ny alalan'ny vavaka nataoko teo azo antoka fa hiaso fiainanao Par Andriamanitra le biais de la prière que j'ai faite, Vous Dieu voulez va dire faire qu'à agir faire sur toi. ici? On va encore acclamer le Seigneur. Alléluia Alléluia. andeontsika iroso amin'ny fitondranany fanatitra On va maintenant apporter l'offrande. voalohany eto ny ampahafolo-karena Premièrement, apporter la dîme. tena ataovy amin'ny fonao ny fanaovana ampahafolo-karena Fais-le de tout ton cœur. ary manana finoana ianao fa raha manao ampahafolo-karena dia ho tanteraka ilay voalaza boky malakitoko fahatelo dia fafolo Et que si tu fais la dîme, la parole selon Malachie 3:10 sera accomplie. mino fa tena hiasa Andriamanitra Crois que Dieu va vraiment agir. aza aminaiky fitany devoly ianao Ne te laisse pas berner par le diable. devoly dia mpandaingy Le diable est un menteur. hoeto ihany keo ny fanatitra rehetra zay tokony ataonao Apporte aussi l'offrande que tu dois faire. aoka matsy ny asan'Andriamanitra ianao Investis pour le royaume. matoky fa anao fagagana amintsika Andriamanitra Crois que Dieu va faire des miracles sur nous. amen Amen. ao anatin'ny hira zay ataontsika eto no androsoanareo hitondranany fanatitra amin'ity androandroany ity mandroso todry ny mpahafolo-karena rehefa aveo tantarina fanatitra Avancez pour l'offrande, pour les dîmes et on va faire un chant. dao azy Allons-y. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh mon âme, Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il t'a fait du bien. j'exalterai l'Éternel. J'exalterai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. J'exalterai. L'Éternel pour tous ses faits. Sa louange
tous et au fait. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Pour tous et au fait. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Tonga amin'ny fotoana izay hitondrako ny afatr'Andriamanitra ho anareo ny tenako. Nous arrivons maintenant au moment de la prédication. Matokiry afana malala fa hiteny amintsika tokoa Andriamanitra androany. Croyez, bien-aimés, que Dieu va nous parler aujourd'hui. Raha ohatra ka raisitsika mifotsika ny afatra entiko androany dia hitan'Andriamanitra miasa ianareo. Si vous recevez la parole de tout votre cœur, vous allez voir Dieu agir. Andovakitsika ny Baiboly ao amin'ny Asina Apôstôly toko voalohany andiny fahavalo. Nous allons lire la Bible dans Actes chapitre 1, verset 8. Toy izao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Voici ce qui est écrit au nom de Jésus. Fa azo hery ianareo amin'ny latsany fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko an'i Jerosalema sy eran'ny Jodie sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ny lohatenin'ny afatra entiny ho antsika rehetra androany dia ny amin'ny fanahy masina sy ny fandresena. Le thème du message aujourd'hui concerne le Saint-Esprit et la victoire. Araka io Asina Apôstôly toko voalohany ny fahavalo io. D'après Actes chapitre 1, verset 8, Rehefa milatsaka antsika olon'Andriamanitra fanahy masina dia lasa vavolombelon'i Jesosy isika. quand le Saint-Esprit descend sur nous, nous devenons témoins de Jésus. Endrika maro no isehony mahavavolombelon'i Jesosy atsika. Nous pouvons être témoins de plusieurs manières. Anisan'izany isika hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fandresena lehibe. Le Seigneur nous guide dans une grande victoire. Ry fiangonana rehetra toka manarika ty fotoana ity. Chère assemblée qui assistez à ce culte, Ny zavatra tsapako dia tahaka izao. ce que je crois, c'est ceci. Maro amin'ny kristianina no manadino ny fisian'ny fanahy masina. Plusieurs chrétiens oublient la présence du Saint-Esprit. Fantany tsara ny amin'ny lay Andriamanitra ray ary apetrany eo amin'ny toerany tokoa. Ils connaissent bien ce qui concerne Dieu le Père. Ils le placent à la place où il doit être. Fantany tsara ny amin'ny Jesosy zanak'Andriamanitra ary apetrany eo amin'ny toerana tsara ihany koa. Ils connaissent bien Jésus-Christ et ils le mettent à la place où il doit être. Fa adinony kosa mikasika ny amin'ny fanahy masina Mais ils oublient le Saint-Esprit ary amavaniny ihany koa. et ils ne pensent pas au Saint-Esprit. Ry fiangonana rehetra manaraka izao fotoam-pivavahana izao. Chère assemblée qui assistez à ce culte, Ho anareo izay manaraka izao fotoam-pivavahana izao en ligne, vous tous qui assistez en ligne, zava-dehibe ny fanananao an'Andriamanitra velona eo amin'ny fiainanao. c'est très important d'avoir le Dieu vivant dans ta vie. Sambatra ianao raha manana an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Tu es vraiment béni si tu as Dieu dans ta vie, Indrindrindra hoe manana an'Andriamanitra ho rainao. surtout si tu as Dieu en tant que Père. Zava-dehibe ny fanananao an Jesosy Kristy mitoetra ao anatinao. C'est très important que tu aies Jésus-Christ qui demeure en toi. Ary anisan'ny angatan'Andriamanitra mba ho hita ny fiainantsika dia izao mila manana Jesosy isan'andro mitoetra ao anatsika isika. Et c'est aussi ce que Dieu nous demande, que nous ayons Jésus qui demeure en nous chaque jour. Satria zay rehetra manana Jesosy hoy ny voalasan'ny Baiboly dia tsy maintsy vonjena izy. Car ceux qui ont Jésus seront sauvés. Ho vonjen'Andriamanitra ny fanahiny mba tsy very any amin'ny fahaverezana. Dieu sauve leur âme pour qu'ils ne soient pas perdus dans la perdition éternelle, Fa kosa mba hanana fiainana mandrakizay. mais pour qu'ils aient la vie éternelle.
mihina fa efa hainareo tsara ny voalaso ny Jaona toko fahatelo dia faina ambin'ny folo. Je crois que vous savez déjà ce qui est écrit dans Jean chapitre 3 verset 16. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zananay tokana mba tsy very zay rehetra mihaino azy fanana ny fiainana mandrakizay. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ankoatran'izay ihany koa ho fojen'Andriamanitra ho afaka amin'ireo oziny na ny fanaratsy mamatotra ny olona zay mino an Jesosy manana Jesosy. À part ça, Dieu sauve également des malédictions et des esprits mauvais les personnes qui croient en Jésus. Tena arabaka teny vonjen'Andriamanitra zany olona zany. Dieu les sauve vraiment littéralement. Satria Jesosy araka voalaza Galatiana toko fahatelo andimy faina telo ambin'ny folo. Parce que selon Galates chapitre 3 verset 13, Efa toka voaozina Jesosy raha nahantona teo ambony hazo fijaliana. Christ est devenu malédiction quand il a été cloué à la croix. Ary mikasiny amin'ny devoly indray Et concernant le diable, efa voarikana ny devoly araka voalazan'ny Hébreu toko faharoa dia efatra ambin'ny folo. il a déjà été dépouillé selon Hébreux chapitre 2 verset 14. Tamin'ny fotoana nahafaty an'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana no voalaza amin'ny Baiboly fa voarikana ny devoly. Quand Jésus était mort à la croix, la Bible dit que le diable a été dépouillé de sa puissance. No zany manana tombony lehibe mihitsy isika zay mino an Jesosy sy zay manana Jesosy. C'est pourquoi nous avons un grand avantage, nous tous qui croyons en Jésus. Ka tsy mifanantsika iny ny vonjeny fa ny fiainantsika maha-olombelona antsika mihitsy. Ce n'est pas seulement notre âme qui est sauvée, mais vraiment toute notre vie en tant qu'être humain. Ankoatran'izany ihany koa dia zay rehetra mino an Jesosy sy zay manana Jesosy dia vonjena ho afaka amin'ny olana na inona karazan'ilay olana. À part ça, tous ceux qui croient en Jésus et qui ont reçu Jésus sont également sauvés de toutes sortes de problèmes. Zany ake no antony tonga Jesosy ny teny Jaona tonga Matthieu toko faharaiky ambin'ny folo dia vavalo amby roapolo hoe. C'est pour ça que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 11 verset 28, Ahoana ho Jesosy makanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatretana fa omeko fitsarany ianareo. qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Riavana malala toka eto. Chère Église qui êtes venue ici, Zava-dehibe hoe ianao mino an'Andriamanitra ary manana azy amin'ny fiainanao. c'est très important que tu crois en Dieu et que tu es Dieu dans ta vie. Zava-dehibe tahaka izany akio ianao mino an Jesosy ho mpamonjy ary manana azy mitoetra ao anatinao. C'est aussi très important que tu aies reçu Jésus en tant que sauveur et qu'il demeure en toi. Azo antoka fa ny olona tahaka izany dia ho vonjena arabaka teny. C'est assuré que de telles personnes seront sauvées. No zany ho antsika rehetra toka eto. C'est pourquoi pour nous tous qui sommes ici, Aza miala amin'Andriamanitra ianao, aza miala amin'ny Jesosy. n'abandonne jamais Dieu et n'abandonne jamais Jésus. Na inona ady sy olana tianao dia aza miala amin'Andriamanitra, aza miala amin'ny Jesosy. Quels que soient les défis et les combats que tu affrontes actuellement, ne renie jamais Dieu et ne renie jamais Jésus. Raha sanatria tsy mety azonao mihitsy valim-bavaka hatramin'izay, aza mbola miala amin'Andriamanitra, aza miala amin'ny Jesosy. Et même si tu n'arrives pas à avoir la réponse à tes prières depuis, ne renie pas Dieu et ne renie pas Jésus. Ivelan'ny Jesosy tsy misy famonjena ho anao mihitsy. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut pour toi. Ao amin'Andriamanitra sy ao amin'ny Jesosy ihany no mahatsara ny fiainantsika zanak'olombelona. C'est en Dieu et c'est en Jésus que notre vie trouve son bien. Ianao nge ty tantarako aminareo ity e. Écoutez bien ce que je vais vous raconter. Voalaza ao Matthieu toko fadimy ambin'ny folo andimy faharaiky amby roapolo ka hatramin'ny andimy fahavalo amby roapolo. Il est écrit dans Matthieu chapitre 15, versets 21 à 28. Voalaza amin'io tantara io fa nanana olana lehibe mihitsy ity reny mpianakaviana iray ity. Il est écrit dans cette histoire que cette mère de famille avait un très grand problème. Napahoriany devoly ny zanany vavy. Le diable a tourmenté sa fille. Narary vokotry ny asan'ny devoly ny zanany vavy. Sa fille était malade à cause de l'œuvre du diable. Normal be raha manana problème le ray mpianakaviana. C'est normal que cette mère de famille avait un grand souci. Satria ny aretina avy amin'ny devoly na ny aretina vokatra famosavina
dia aretina tsisy fanafana. Parce que la maladie, qui est le résultat de l'œuvre du diable, est une maladie incurable. Tena tsisy fanafana arabaky teny. C'est une maladie incurable, littéralement. Fa isaorana kosa Andriamanitra arevana malala. Mais nous remercions Dieu, bien-aimés, Fa Andriamanitra no fitiavana antsika zanak'olombelona dia afaka manome fanasana spéciale izy. parce que Dieu nous aime et il peut nous donner une guérison spéciale. Ka na dia manana ny heriny azy le devoly mpitondra aretina na le famosaviana mpitondra aretina dia afaka sitran'Andriamanitra zany olona zany. Et même si le diable a sa puissance quand il donne des maladies, Dieu peut guérir ces maladies. Mitovy amin'izany ihany koa ny olana entiny devoly na entiny famosaviana dia olana tsy misy fanafana. Il en est de même pour les problèmes qui sont engendrés par le diable ou par la sorcellerie. Ce sont des problèmes sans issue. Fa isaoran'Andriamanitra fa manome famahana olana spécialen'Andriamanitra ho an'ireo olona zay tonga ao aminy. Mais grâce soit rendue à Dieu parce qu'il donne des solutions surnaturelles pour les personnes qui sont avec lui. Tanteran'Andriamanitra zany noho ny amin'ny Jesosy Kristy zanany. Dieu peut le réaliser au nom de Jésus son Fils. Iverenantsika ilay Matthieu 10:20 ka hatramin'ny 20. Nous revenons vers Matthieu chapitre 15, versets 21 à 28. Rehefa totsy problème tahaka izany itereny mpianakaviana ity dia nanapa-kevitra izy fa ndeha anatona an'i Jesosy. Quand cette mère de famille a eu un problème, elle a décidé de s'approcher de Jésus. Tena fahasoavana lehibe ho azy ny nampany-hevitra hoe anatona Jesosy. C'était une grande grâce pour elle d'avoir décidé de s'approcher de Jésus. Tena nitarana tamin'i Jesosy izy mba ho sitranina amin'ny aretina entiny devoly io ny zanany vavy. Elle s'est plainte à Jésus pour que Jésus guérisse la maladie de sa fille. Fatany fa kananita izy, tsy jiosy, tsy isan'ny zanak'Israely. Elle savait qu'elle était cananéenne. Elle n'était pas juive. Elle ne faisait pas partie de la communauté d'Israël. Fa ny finoana tao anatiny dia hoe rehefa tonga amin'i Jesosy ho vonjeny ao. Mais elle avait la foi que quand elle s'approchera de Jésus, Jésus le sauvera. Aoka ho tahak'izany ihany koa isika rehetra tonga eto ny havana malala. Qu'il en soit ainsi pour nous tous qui sommes ici, chère Église. Zay rehetra tonga amin'i Jesosy tsy maintsy vonjen'Andriamanitra. Tous ceux qui viennent à Jésus, Dieu va le sauver. Tsy natsapa famonjena ianao omaly fa possible hatsapa famonjena androany. Si tu n'as pas été secouru hier, tu seras secouru aujourd'hui. Ho tanteraka aminareo zay mino anezy zany. Cela va se réaliser pour vous tous qui croyez. Ka rehefa nitarana tamin'i Jesosy itereny mpianakaviana be problème ity. Quand cette mère de famille s'est plainte à Jésus, cette mère qui avait tant de problèmes, Ka hita Jesosy finoana tao anatiny et que Jésus a vu la foi qui était en elle, dia tsy salasala Jesosy namosotra teny tao amin'ny fiainana. et Jésus n'a pas hésité à la sauver. Ho Jesosy taminy raha vehivavy lehibe ny finoanao tongava aminao arak'izay irianao. Jésus a dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Andoaka vakitsika eo amin'ny 20 hoe Nous allons lire dans le verset 28. dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe raha vehivavy lehibe ny finoanao tongava aminao arak'izay irianao dia sitrany zanany vavy tamin'izay ori izay. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même, sa fille fut guérie. Mila manana finoana isika rehetra zay efa niverina tamin'Andriamanitra. Nous devons tous avoir la foi, nous tous qui croyons en Dieu. Mila manana finoana isika rehetra zay efa nandray an'i Jesosy. Nous devons avoir la foi, nous tous qui avons déjà reçu Jésus. Na inona zava-misy hitany masonao dia ataovy matanjaka foana amin'ny finoanao. Quelles que soient les circonstances que tu vois, que ta foi soit toujours fortifiée. Manana finoana ianareo zay marary fa noho ny amin'i Jesosy dia ho sitrana androany. Ayez la foi, vous tous qui êtes malades, qu'au nom de Jésus, vous allez être guéris. Manana finoana ianareo zay manana olana fa ho vonjen'Andriamanitra androany. Ayez la foi, vous tous qui avez des problèmes, parce que Dieu va vous secourir. Na viaza ny fototsy ny aretina sy ny olana dia izay ho vonjen'Andriamanitra ianao. Quels que soient tes défis et tes combats, Dieu va venir te secourir. Ho tanteraka aminareo ane zany. Que cela se réalise dans votre vie. Ijoro vavolombelona aminareo aho. Je vais vous témoigner.
ndre mandeha nisy tovavy anankiray narary vokotra famosavina nentina teto. Un jour, il y avait une jeune femme qui était malade et c'était le résultat d'une sorcellerie. Fianakaviana maromaro misa fito teo eo no nitondra ny zazavavy io teto amin'ny toerana ity. C'était plusieurs familles qui ont ramené cette jeune femme dans cette église. Ny fisehon'io retina io tany am-boalohany dia tahaka izao. La manifestation de cette maladie était comme ceci. Mpianatra analabaka izy io. C'était une élève qui allait passer son bac. Famosavina no fotsiny aretina teo aminy. Elle a été ensorcelée. Tany am-boalohany nanomboka kamokamo na hoe malendana zany izy teo amin'ny fiainana. Au début, elle commençait à être paresseuse dans sa vie. Tsy mety fo maraina taka teo aloha. Elle n'arrivait pas à se lever tôt le matin comme auparavant. Tenenin'ny ray aman-dreny izy mba hifo maraina. Ses parents lui demandaient de se lever tôt. Zay izy vao malala mi'fo. C'est là qu'elle a réussi à se lever tôt. Dia rehefa nandeha ihany ny andro dia lasa kamo nandeha nianatra. Mais quand les jours passaient, elle avait la flemme d'aller à l'école. Tenenina izy vao mandeha miomana mianatra. Ses parents le disaient, c'est là qu'elle se préparait pour aller à l'école. Dia rehefa nandeha ihany ny andro dia tsy nety karakara tena intsony izy. Et quand les jours se sont passés, elle n'arrivait plus à prendre soin d'elle-même. No be deson'ireo ray aman-dreny izy hoe ireo ve tovavy takizao tsy malala manadio tena. Ses parents l'ont grondé que tu es une jeune femme comme cela et tu n'arrives pas à prendre soin de toi-même. Tsy maintsy tenenina ve ianao vao malala misasy. Est-ce qu'on doit toujours te dire avant que tu te laves? Dia rehefa nandeha ny andro dia nalaina ny sakafo izy. Et les jours se sont passés et elle n'arrivait plus à manger. Terena vao mihinan-kanina. Ses parents lui disaient de manger, c'est là qu'elle mangeait. Taty aoriana dia tsy azo mitenena intsony izy fa dia zay tiana ataony no natao. Plus tard, on ne pouvait plus rien lui dire. Elle ne faisait que ce qu'elle voulait faire. Zay vao tokasaina ny ray aman-dreniny hoe tsy normal ty zazy ity. C'est là que ses parents se sont rendus compte que cette fille n'était pas normale. Noho zany nataon'ireo ray aman-dreniny avokoa zay azo natao rehetra mba hitsaboana azy fa tsy netsitrana mihitsy izy. Alors ses parents ont fait tout leur possible pour la guérir, pour la soigner, mais elle ne pouvait pas être guérie. Tsy netsitrana izy satria aretina avy amin'ny devoly avy amin'ny famosaviana no nahazo an'ilay tovavy. Elle ne pouvait pas être guérie parce que la source de sa maladie venait du diable et de la sorcellerie. Noho zany tonga teto ireo fianakaviana ireo nitondra ny zanany vavy io mba ho afana amin'ny asana devoly. C'est pourquoi ces familles ont ramené cette jeune fille pour qu'elle soit délivrée de l'œuvre du diable. Omena voninahitra Andriamanitra ry havana. Gloire soit rendue à Dieu. Fa rehefa nanapa-kevitra izy menakavy fa hiverina amin'Andriamanitra hanohy tena ho an'i Jesosy. Parce que quand ils ont décidé de revenir à Dieu et de donner leur vie à Jésus, dia nataona mivavaka fanafana ho an'io tovavy io. j'ai fait une délivrance pour cette jeune fille. To anatin'ny atsasakato teo eo dia afaka ilay tovavy. En 30 minutes, elle a été délivrée. Nitsaron'ilay tovavy voalohany indrindra dia ny reniny. Elle a tout de suite pensé à sa mère. Dia nanatona ny reny izy mama. Elle s'est approchée de sa mère et elle a dit « Maman, maman ». Kanefa io reniny io no tena tsy tiany indrindra fony izy mbola nogadrainy devoly. Alors que cette mère, elle le haïssait quand elle était encore captive du diable. Dia sitrana izy hatramin'izao tsika miteny izao. Et jusqu'à maintenant, elle a été guérie. Ary ray amin'ireo tanora miaraka amin'ny tanorantsika ato am-piangonana izy. Et elle fait partie de ces jeunes qui sont dans notre église. Mitantara zany aminareo aho satria misy amin'ireny aretiny ireny na reny olany ireny devoly na famosaviana no ambadika ka tsy afaka mihitsy raha tsy tonga ao amin'Andriamanitra sy ao amin'i Jesosy ilay olona. Je vous raconte ça parce que ça fait partie des sources de maladies, que ça vient du diable ou de la sorcellerie. Et cela ne peut pas être délivré si la personne ne vient pas à Dieu et à Jésus. Noho zany ho anareo izay vaovao tonga eto manapa-hevitra hiverina amin'Andriamanitra, manapa-hevitra ny hanome toerana Jesosy ao anaty. C'est pourquoi vous qui êtes nouveaux et qui êtes venus ici, décidez de donner votre vie à Dieu et de recevoir Jésus dans votre vie.
tsy misy famonjena ho anao mihitsy eto ambody tany ety raha ohatra ka tsy manana an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy ao anatinao ianao. Il n'y a pas de salut pour toi sur cette terre si tu n'as pas Dieu et Jésus-Christ qui vivent en toi. Ho antsika fiangonana kosa dia izao. Pour nous, chère assemblée qui est ici, voici, Aza miala amin'Andriamanitra mihitsy ianao. ne renie jamais Dieu, Aza mivadika amin'ny Jesosy ihany koa ianao. ne renie jamais Jésus. Misy fotoana tsy azonao valim-bavaka. Peut-être que tu n'as pas encore reçu la réponse à ta prière. Misy fotoana tsy resinao le olana. Peut-être que tu n'as pas encore résolu ton problème. Fa aza miala amin'Andriamanitra ianao. Aza miala amin'ny Jesosy mihitsy. Mais ne renie jamais Dieu et ne renie pas Jésus. Ny devoly no manakivy anao. Fa aoka fatatrao fa Andriamanitra tsy manadino anao fa tsy maintsy hamonjy anao izy. Le diable peut te décevoir, mais n'oublie pas que Dieu ne t'abandonne pas, il ne te délaisse pas. Andao mbola hiteka mahafan'Andriamanitra ihany isika. Acclamons le Seigneur. Iverenako lay lohahevitra ty ary aloha. Je reviens au thème du début. Dia lay lohahevitra mikasika ny amin'ny fanahy masina sy fandresena entiny. Le thème qui est le Saint-Esprit et la victoire qu'il donne. Hoy aho hoe sambatra ianao izay manana an'Andriamanitra tsy toa eo amin'ny fiainanao. Je répète encore que tu es vraiment béni, toi qui as le Dieu Tout-Puissant qui vit dans ta vie. Sambatra ianao izay manana Jesosy Kristy monina sy mitoetra ao anatinao. Tu es vraiment béni si tu as Jésus-Christ qui vit et qui demeure en toi. Fa mbola sambatra ambony zany rehetra izany ianao raha ohatra ka mandray ny fanahy masina ary fenoana ny fanahy masina. Mais tu es encore plus béni au-delà de tout ça si tu reçois le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit vit en toi. Averiko indray hoe sambatra mihoatra noho izany ianao raha mandray ny fanahy masina sady fenoana ny fanahy masina. Je répète encore que tu es béni au-delà de tout ça si tu reçois le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit demeure en toi. Noho izany amin'ity androany ety aza dinoana mihitsy ny mikasiny amin'ny fanahy masina. C'est pourquoi en ce jour-ci, n'oublie jamais en ce qui concerne le Saint-Esprit, Aza mavanina ny fisian'ny fanahy masina. ne prends pas à la légère la présence du Saint-Esprit. Ao anaty ity fotoam-pivavahana ety raisy ny fanahy masina ary avelao amieno anao. Pendant ce culte, reçois le Saint-Esprit et laisse-le te remplir. Ary avelao ihany koa ny fanahy masina anao ny asany. Et laisse le Saint-Esprit faire son œuvre. Lay Andriamanitra tsy toa lay raintsika dia manana ny asany manokana izy. Le Dieu Tout-Puissant qui est notre Père, il a son œuvre qui lui appartient particulièrement. Jesosy Kristy zay nikentsika ho tompo ary monina ho anatsika manana ny asany manokana izy. Jésus-Christ que nous avons accepté comme Seigneur et Sauveur, il a aussi son œuvre personnelle. Mitovy amin'izany ihany koa ny fanahy masina zay raisinao androany raha tapa-kevitra ny andray ianao ka tafiditra ao anatinao dia manana ny asany ihany koa izy. Il en est de même pour le Saint-Esprit qui est ici aujourd'hui. Si tu l'acceptes et que tu le reçois, il a aussi sa mission particulière. Anisany asa fanahy masina dia ireto avy. L'une des missions du Saint-Esprit, c'est ceci. Izy fanahy masina no mampisongadina ny herin'Andriamanitra ato anatsika. C'est le Saint-Esprit qui révèle la puissance de Dieu à l'intérieur de nous. Izy no mampisongadina ny herin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ray manontolo. C'est le Saint-Esprit qui révèle la puissance de Dieu dans notre vie entière. Izy fanahy masina ihany koa no mitondra antsika ho amin'ny fandresana lehibe. C'est aussi lui, le Saint-Esprit, qui nous conduit dans la grande victoire. Raha ny hitako ato anaty baiboly dia nataon'Andriamanitra nandresy daholo zay rehetra nandray ny fanahy masina ka feno ny fanahy masina. Ce que nous voyons dans la Bible, c'est que Dieu a conduit dans la victoire tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Ohatra voalohany amin'izany ny tantaran'i Davida. Nous prenons comme exemple l'histoire de David. Araka ny voalaza amin'ny baiboly mbola tanora dia tanora Davida tamin'izany fotoan'izany tsy manana ny taonany miaramila akory. Il est écrit dans la Bible que David était encore très jeune en ce temps-là. Il n'avait pas encore l'âge pour être militaire. Fa saingy izao ny nampiavaka azy dia ity. Mais voici ce qui était spécial dans sa vie. Tovolahy efa nilatsany fanahy masina izy sady feno. C'est un jeune homme qui était déjà rempli du Saint-Esprit. Antoka efa kitsika ny Samuela voalohany toko 2 ambin'ny folo, 2 fahatelo ambin'ny folo.
Lisons 1 Samuel chapitre 16, verset 13. vakina amin'ny anaran'i jesosy ilay teny Lisons au nom de Jésus. ary samoela nandray ny tandroka fenidilo ilo ka nanositra azy teo amin'ny ralahany ary ny fanany Jehova nilatsaka tamin'ny Davida hatramin'iny andro iny dia nitsakana Samuela ka nakany rano. Samuel prit la corne d'huile éloignée au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Mazava zany voasoratra io fa nilatsaka tao amin'ny Davida fanahy masina afeny ny fanahy masina izy. C'est clair ce qui est écrit, que le Saint-Esprit est descendu sur David et que David était rempli du Saint-Esprit. Araka voalaza amin'ny Baiboly ihany koa tamin'izany fotoana zany Comme il est écrit dans la Bible également en ce temps-là, nitsakana ny Filistina mba hiady amin'ny zanak'Israely. les Philistins voulaient combattre contre les Israélites. Goliath no mpitarika ny Filistiny Goliath était le guide des Philistins. fa Saoly mpanjaka kosa no mpitarika ny zanak'Israely. Saül était le chef des Israélites. Fa indrisy sady nampalahelo dia ity Mais malheureusement, voici ce qui s'est passé. rehefa nahita any Goliata mpitarika ny Filistina ny zanak'Israely sy Saoly mpanjaka dia raiky tahotra sady nivadim-po. Quand les Israélites ont vu les Philistins, ils ont eu très peur et ils ont paniqué. Kanefa ka olon'Andriamanitra reo olon'ireo e. Alors que ces gens étaient des serviteurs de Dieu. Zao voasoratra ao amin'ny boky Samuel to voalohany toko fahavita ambin'ny folo andiny faraika ambin'ny folo. Voici ce qui est écrit dans 1 Samuel chapitre 17, verset 11. Ary reny Saoly sy ny Israely rehetra zany teny Filistiny zany dia nivadim-po izy karaky tahotra loatra. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Dia hoy aho hoe normal be raha ohatra ka raiky tahotra ny zanak'Israely sy Saoly mpitarika azy ireo. Et je dis que c'est vraiment normal si Saül et les Israélites avaient vraiment peur et qu'ils étaient Normal be saisis d'une grande satria crainte. efa niala tao amin'ny Saoly mpitarika ny fanahy masina. C'était tout à fait normal parce que le Saint-Esprit s'est déjà retiré de Saül qui était leur chef. Ka rehefa niala tao amin'ny Saoly mpitarika ny fanahy masina dia niditra tao amin'ny Saoly mpitarika indray ny fanahy matahotra. Et quand le Saint-Esprit a quitté Saül qui était le chef, un esprit de peur est entré dans Saül. Dia zany ny fototra natokany Saoly sy ny zanak'Israely rehetra raiky tahotra sy nivadim-po. Et c'est pour ça que Saül et tous les Israélites étaient effrayés et saisis d'une grande Antoky crainte. vakitsika Samuel voalohany toko faina ambin'ny folo andiny faefatra ambin'ny folo hoe Nous allons lire 1 Samuel chapitre 16, verset 14. fa ny fanahy Jehova efa niala tamin'ny Saoly ary nisy fanahy ratsy avy tany amin'ny Jehova nampatahotra azy. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Raha rakareo tsara ny tantara dia zany tantarako aminareo zany no manambara fa tena mila fanahy masina isika. Si vous suivez bien cette histoire, cela confirme que nous avons vraiment besoin du Saint-Esprit. Mila fanahy masina ary fiainona fanahy masina isika rehetra. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Fa zay tsy manana ny fanahy masina tsy fiain'ny fanahy masina dia possible tahaka nazy any Saoly sy miaramila n'Israely no mahazo azy. Mais ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit et qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit, il est possible qu'il leur arrive la même chose qui est arrivée à Saül et aux Israélites. Manamarina izany ny tantaran'i David. L'histoire de David confirme cela. Arak'ilay nambarako taminareo teo Samuel voalohany toko faina ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo. Comme je vous ai déjà dit tout à l'heure, dans 1 Samuel chapitre 16, verset 13, Io voasoratra io hoe nosoran'ny Samuela tamin'ny alalan'ny menaka David atahorinan'izay dia nilatsaka tamin'ny fanahy masina. il est écrit que Samuel prit la corne d'huile éloignée au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Toy izantsika efa makina teny Samuel voalohany toko fahavita ambin'ny folo. Nous continuons la lecture dans 1 Samuel chapitre 17, Andiny faina amby roapolo. verset 26. Zao ny voasoratra. Voici ce qui est écrit. Areo Davida tamin'ny olona teo anilany ahoana asehoana kely no atao amin'izay lela mahafaty io Filistina io ka mahafatondro mason'ny Israely fa zinona moa io Filistina tsy mifora io no dia hiaika miaramila n'Andriamanitra velona. David demanda aux hommes qui se trouvaient près de lui,
que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui écartera la honte d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Ny mason'ny Davida amin'ny mason'olombelona azy dia nahita fa goavana be I Goliath, lava be Goliath ary manana fitaovam-pidiana maro samihafa. En tant qu'être humain, David voyait avec ses yeux que Goliath est un géant et qu'il était très grand et qu'il avait beaucoup d'armes avec lui. Fa tsy natahotra zany David. Mais David n'avait pas peur. Inona tonga Davida tsy natahotra? Pourquoi David n'avait pas peur? Tsy hoe lehilahy mahay miady izy. C'est pas que c'est quelqu'un qui sait combattre. Lay fanahy masina tao aminy no nametraka ny herin'Andriamanitra nampatanjaka ny finoana. Mais c'est le Saint-Esprit qui était en lui, qui a révélé la puissance de Dieu et qui a fortifié sa foi. Fa ino kosa no natokany Saoly sy miaramilan'ny Israël rehetra natahotra sy vati-po? Mais pourquoi Saül et toute son armée avaient peur et étaient effrayés? Satria efa niala tamin'izy ireo ny fanahy masina. Parce que le Saint-Esprit s'est retiré d'eux. No zany manentana antsika rehetra toka eto aho mba hanao mba handray ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika ary indrindrindrindra mba ho fianoana isanandro isanandro. C'est pourquoi je vous incite tous à être remplis du Saint-Esprit et surtout à avoir la plénitude du Saint-Esprit. Toizatsika ndray Samuel voalohany toko 7 andiny 5 hatramin'ny andiny 5 Nous allons continuer dans 1 Samuel chapitre 17 versets 45 à 54. Fa kosa Davida tamin'ilay Filistina, ianao manatona amin'ny sabatra sy ny lefona ary lefopoy, fa izaho kosa manatona anao amin'ny anaran'i Jehovah Tompony maro, Andriamanitra miaramilan'i Israely, izay efa nioekenao. Anio no aloran'i Jehovah anao amin'ny tanako, ara-melanao aho, ka napaka lohanao, dia omeko voromanidina sy bibidy ny faty miaramilan'ny Filistina anio, mba ho fatry ny tany rehetra fa manana an'Andriamanitra tokoa ny Israely. Ary fantatro fiangonana rehetra zao fa tsy sabatra sy lefina no amin'izay Jehovah fa Jehovah niady ara-nolotra nareo hoe ho atananay izy. Ary no niaika ilay Filistina ka nanatona tsian'i Davida dia nandroso faingan'i Davida ka niazakazaka hoe ho amin'ny lara miaramila hitsenan'ilay Filistina hatreo ihany aloha. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu, et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Dès que le Philistin se mit à marcher vers lui, David courut sur le champ de bataille à sa rencontre. Il porta la main à sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Acclamons le Seigneur. Je répète encore, pourquoi est-ce que David n'avait pas peur quand il a vu Goliath? Pourquoi est-ce qu'il a osé insulter Goliath? Parce qu'il avait le Saint-Esprit en lui et il avait la puissance de Dieu avec lui. Et c'est ce Saint-Esprit qui a mis la foi en lui qu'il doit arriver à la victoire. Je répète encore et je vous incite encore à être remplis du Saint-Esprit pour que nous ayons cette foi qui conduit à la victoire. Notre vie sur cette terre est différente. Nous allons affronter plusieurs combats sur cette terre. Chacun d'entre nous, nous avons chacun nos défis. Mais si tu as Dieu avec toi, si Jésus demeure en toi, si tu reçois le Saint-Esprit et la plénitude du Saint-Esprit, tu seras comme David et tu sortiras victorieux.
tsy atahotra anao fa be finoana Tu n'auras pas peur, mais tu auras la foi. ary ny finoana ao anatinao dia finoana ny andresy Et cette foi que tu auras est une foi qui te conduit à la victoire. hoentin'andriamanitra ho amin'izany avokoa anetsika Dieu rehetra va te conduire dans cette victoire. asiteka mafy be Acclamons le Seigneur. dia toizantsika indray miteny andininy fa sivany fapolo Nous allons continuer dans le verset 49. ary natsofoka davida tao akitapony tanany ka naka vato tao izy ka dia nalefa tamin'ny atsamitady ka navola filistina tamin'ny andriny ary nletya tamin'ny andriny vato dia potrika ny akoka tamin'ny tany izy toy izany no nandreseny davida ilay filistina tamin'ny vato ny atsamitady fa namely ilay filistina izy ka nafaty azy ary tsy nisapitra teny an-tanan davida dia niazakazaka davida ka nitsakana teo anila ilay filistina dia nalay ny sabitra ilay io ka notsoany tamin'ny tranony dia naminony azy sy nanam-panoloany ary no nitan'ilay ny filistina fa maty ilay lehilahy maheriny dia vaky nandositra izy ary ny lehilahy amin'ny israely sy ny joda dia nitsakana ka nanakora sy nanesika filistina hatranakaiky ny gay sy ny vavadiny akorona ary zay vo tamin'ny filistina dia niapatrapatra teny amin'ny lalana makany Sarahima ary hatrany Gata ka hatrany akorona ary raha zanak'Israely niverina avy nanesika mafy ny filistina ka namabo ny tombony koa ary lohan'ilay filistina dia noraisiny davida ka netiny tany Jerusalema fa ny fediny napetrany tao amin'ny lainy. Il porta la main à sa gypsière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'y enfonça. Le Philistin tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une lance, David fut plus fort que le Philistin. Il le frappa et le mit à mort sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin et prit son épée en la tirant du fourreau. Il l'acheva et lui coupa la tête. Voyant que leur héros était mort, les Philistins prirent la fuite. Les hommes d'Israël et de Juda se levèrent, poussèrent des cris et les poursuivirent jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'écran. Les Philistins blessés à mort tombèrent sur le chemin de Sharaïm jusqu'à Gad et Écran. Les Israélites mirent fin à leur poursuite et revinrent piller le camp. David prit la tête du Philistin et l'amena à Jérusalem et il déposa dans sa tente les armes du Philistin. Acclamons le Seigneur. Raiky taotra sy vato-po hoy aho Saoly sy ny miaramila ny Israely rehetra satria efa niala tao amin'ny fanay masina. Saül et toute l'armée d'Israël étaient saisis d'une grande frayeur et d'une grande crainte parce qu'ils n'avaient plus le Saint-Esprit. Fa feno finoana sy fatokin'Andriamanitra kosa Davida ary nandeha niata amin'ny Goliata ary naresy azy satria efa latsaka tao aminy ny fanay masina sady nameno azy. Mais David était rempli de foi parce que le Saint-Esprit était rempli en lui et il a pu combattre Goliath. Afaka hoentin'Andriamanitra tahaka izay nitoran'Andriamanitra ny Davida isika rehetra tompoko. Dieu peut nous conduire, il a conduit David. Fa ny condition mila manana an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ianao. Mais la condition, c'est que nous devons avoir Dieu dans notre vie. Mila manana Jesosy mitoetra ao anatinao ihany koa ianao. Nous devons avoir Jésus qui demeure en nous. Ary mila mandray fanay masina sady fianonana amin'ny fanay masina. Et nous devons être remplis du Saint-Esprit. Raha tafarosa amin'izay dikan'izay tsika rehetra azo antoka fa tsy maintsy mandresy. Si nous suivons ces étapes, c'est assuré que nous allons vers la victoire. Tsy maintsy mandresy. Nous devons être dans la victoire. Ho an'izay mino an'izany dia ankatananao amen na mafy be. Ceux qui y croient, dites Amen. Ohatra anankiray faharoa ihany koa ny tantaran'ny Elisy. Un autre exemple, c'est ce qui s'est passé pour Élisée. Araka ny voalaza amin'ny Baiboly nandray ny anjarany roa tamin'ny fanahin'i Elisy. Il est écrit dans la Bible que Élisée a reçu une double portion de l'esprit d'Élie. Tany am-boalohany Elisa dia resy lahatra fa no ilay fanan'Andriamanitra tao amin'ny Eli no natokany Eli nivoaka mpandresy foana. Au début, Élisée était convaincu que c'est grâce au Saint-Esprit qui était dans Élie que Élie était toujours victorieux. Nisy fotoana nandalo ato farazay mafy Eli fa hitan'ny Elisa hoe nivoaka mpandresy izy.
À un certain moment, Élie avait affronté un très grand combat, mais Élisée a vu qu'il était sorti victorieux. Ary fantatra Elisa tsara fa no ilay fanahin'Andriamanitra ny toetra sy namenao ny Elia no natonga ny Elia nivoaka mpandresy. Et Élisée savait que c'était grâce à l'Esprit de Dieu qui était en Élie que Élie était sorti victorieux. Zany indrindra no ato natonga ny Elisa nangetaeta mba handray ny fanahy masina tahaka ny Elia. C'est pour ça qu'Élisée avait soif d'avoir aussi le Saint-Esprit comme Élie. Ary ny azy dia tena etaeta ny rehatra. Il avait vraiment une très grande soif en lui. Ka natonga azy nangataka ny anjarany roa tamin'ny fanahin'ny Elia. C'est pour ça qu'il a demandé une double portion de l'esprit d'Élie. Ka rehefa noraisin'ny Elisa tokoa ny anjarany roa tamin'ny fanahin'ny Elia dia navoaka an'Andriamanitra ho mpandresy izy. Et quand Élisée a reçu la double portion de l'esprit d'Élie, Dieu l'a fait sortir victorieux. Toy izao ny zava-nisy tamin'izany fotoana izany. Voici ce qui s'est passé en ce temps-là. Nitsakana ny miara-ny mpanjakan'ny Syrie mba hisabotra any Elisa. Le roi des Syriens voulait combattre Élisée. Dia tonga tao amin'ny tanàna nisy an'ny Elisa ny miaramila Syrianina rehetra. La troupe des Syriens est arrivée dans le territoire d'Élisée. Dia nitoby nanodidina ny tanàna nisy an'ny Elisa ny miaramila ny Syrianina rehetra. Ils ont encerclé le terrain où il y avait Élisée. Tamin'izay fotoana izay nivoaka ny zatovin'ny Elisa ny fo maraina. En ce temps-là, le serviteur d'Élisée s'est levé le matin. Dia hoy ny Baiboly hoe raiky tahotra sy vatom-po ihany koa ilay zatovo raha nahita andreto miaramila be dia be nanodidina ny tanàna nisy an'ny Elisa. Et il est écrit que le serviteur d'Élisée était aussi rempli de frayeur et d'une grande crainte quand il a vu la troupe qui encerclait le territoire. Dia lasa izy nandeha nitantaran'izany zava-nisy zany tamin'ny Elisa tompony. Et il a raconté ce qui s'est passé à son maître Élisée. Dia hoy Elisa tamin'io tovolahy io, Et Élisée a dit à ce serviteur, aza matahotra ianao fa ny miaraka amintsika dia be lavitra no ireo fahavalo ireo. n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Tsy nino zany mihitsy ilay zatovolahy tamin'izany fotoana izany. Le serviteur ne croyait pas du tout ce qu'Élisée disait, Satria ny masony mihitsy no mahita ireo miaramila be dia be miaraka amin'ny soavaly sy kalesy manodidina azy roa lahy. parce que ses propres yeux ont vu la troupe avec les chevaux et les chars qui encerclaient la ville. Noho izany nivavaka tamin'Andriamanitra Elisa nivavaka hoe Andriamanitra sokafo ny mason'ity tovolahy ity mba hitany fa be dia be ny miaraka aminay no ireo fahavalo ireo. Alors Élisée a prié Dieu et il a dit, Éternel, ouvre les yeux de ce serviteur pour qu'il voie qu'ils sont plus nombreux ceux qui sont avec nous. Ka rehefa nihiratra ny mason'ny fanan'ilay tovolahy dia gaga sy talanjona izy fa nahita kalesy afo sy soavaly afo marobe niaro azy roa lahy. Et quand les yeux du serviteur se sont ouverts, il était très étonné de voir plusieurs chars de feu et des chevaux de feu qui étaient autour d'eux. Ry havana malala zao no ampianarin'ny Baiboly antsika eto boky Korintiana, finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Chère Église, voici ce que Dieu nous dit dans Corinthiens. Nous marchons par la foi et non pas par la vue. Manana finoana isika fa ny Andriamantsika dia miaraka amintsika foana isanandro isanandro. Ayant la foi que notre Dieu est toujours avec nous chaque jour, Tsy mamela antsika ho rery zany ny Andriamantsika. notre Dieu ne nous délaisse jamais. Zao ny teny nataony any bokin'ny Isaia. Voici ce qu'il a dit dans Ésaïe. Indro aho mombanareo mandrakariva ambara-patoka fatapera zao tontolo zao. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Indro mitantana anareo amin'ny tanakavana famarinako aho. Voici, je vous tiens par ma main droite. Nanamafy azany ihany koa Jesosy hoe indro mombanareo mandrakariva aho ambara-patoka fatapera zao tontolo zao. Jésus a également confirmé, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Zany hoe na andro na alina isanandro isanandro dia miaraka amintsika foana Jesosy. Ça veut dire que ce soit le jour ou la nuit, Jésus est toujours avec nous. No zany tsy tokony hatahotra mihitsy ianao ny amin'ny zavatra hitan'ny mason'ny nofonao. C'est pourquoi tu ne dois jamais avoir peur de ce que tes yeux voient. Tsy tokony hatahotra ihany koa ianao ny amin'ireo zavatra ratsy hen'ny sofonao. N'aie pas peur des mauvaises choses que tes oreilles entendent. Fa manana finoana fa Andriamanitra dia miaraka amintsika.
Mais aie la foi que Dieu est avec nous. Ny problème tamin'ity tovolahy ity moa dia izy tsy mbola nandray ny fanahy masina, tsy mbola feno ny fanahy masina. Le problème de ce serviteur, c'est qu'il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit et n'était pas encore rempli Dia du ohatrany Saint-Esprit. hoe normal be any raha raiky tahotra sy vatom-po izy. C'est tout à fait normal qu'il ait prié et saisi de crainte. Fa Elisa kosa tsy mba natahotra, tsy mba vatom-po. Mais Élisée n'avait pas peur, il n'était pas saisi de crainte. Satria le fanahy masina anjarany roa zay tao aminy no nametraka finoana tao anatiny. Parce que le Saint-Esprit, qui était en double portion en lui, a mis la foi en lui. Zany no antony natokany ny Elisa ny tiany hoe aza matahotra be lavitra ny momba antsika noho ireo fahavalo ireo. C'est pour ça qu'Élisée a dit, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Dia toy izao kany ny tantara. Je continue l'histoire. Taorian'izay dia nivavaka Elisa hoe ataovy manjambena mason'ireo fahavalo ireo. Après ça, Élisée a prié pour que les yeux de ses ennemis deviennent aveugles. Dia niaino azy Andriamanitra. Et Dieu les a écoutés. Dia nanatona an'ireo fahavalo ireo Elisa Élisée s'est approché de ses ennemis. hoe iza moa no tadiavinareo. Il leur a dit, qui vous cherchez? Dia hoy ireo fahavalo ireo hoe lay lehilahy tao hoe Elisa no tadiavinay. Et ses ennemis ont dit, nous cherchons Élisée. Dia hoy Elisa manaraha ianareo fa hoentiko any amin'ny tanàna misy azy ianareo. Et Élisée a dit, suivez-moi, je vais vous conduire à l'endroit où il se trouve. Dia nanaraka ny Elisa reto fahavalo reto tsy fantany hoe io arahany io nge ilay Elisa tadiaviny. Et ses ennemis ont suivi Élisée. Ils ne savaient pas que la personne qu'ils cherchaient était Élisée et qu'il était devant eux. Zany zava-mahagaga ataon'Andriamanitra rehefa manana fanahy masina sy feno fanahy masina ny olon'Andriamanitra. Voilà les miracles que Dieu fait quand nous sommes remplis du Saint-Esprit. Ka rehefa tonga tao ampovoan-tanàna ny fahavalo rehetra Et quand les ennemis étaient arrivés au milieu de la ville, dia nivavaka indray Elisa hoe Andriamanitra atao mahiritra ny mason'izy rehetra. Élisée a à nouveau prié, Seigneur, ouvre leurs yeux. Ka rehefa nahiritra ny mason'ireto fahavalo reto dia nangovotra zareo satria teo ampovoan-tanànany Samaria no nisy azy. Et quand ses ennemis ont ouvert les yeux, ils étaient remplis de peur, ils ont tremblé parce qu'ils se trouvaient au milieu de Samarie. Ary fantatry ny fahavalo tsara tamin'izao fotoana zany fa dia tsy misy lalakale amonjena ny fiainany intsony. Et les ennemis savaient qu'il n'y avait plus d'issue pour se sauver. Zany no antony natoka mpanjaka ny teny hoe hoasiko fa izy, hoasiko fa izy. C'est pour ça que le roi a dit, est-ce que je vais les achever? Tiako ambara dia hoe no le fanahy masina tao amin'ny Elisa dia navoaka n'Andriamanitra mpandresy izy. Ce que je veux dire, c'est que grâce à l'esprit qui était en Élisée, Dieu l'a fait sortir victorieux. Ianareo zay andray ny fanahy masina ihany koa androany sady ho fianoana dia ho tak'izany ny toran'Andriamanitra anareo. Vous tous qui avez reçu le Saint-Esprit aujourd'hui et qui êtes remplis du Saint-Esprit, Dieu va vous conduire de la même façon. Nataon'Andriamanitra nandresy Davida satria efa latsaka tao amin'ny fanahy masina. Dieu a donné la victoire à David parce que le Saint-Esprit a rempli David. Nataon'Andriamanitra nandresy Elisa satria efa latsaka tao amin'ny fanahy masina. Dieu a donné la victoire à Élisée car le Saint-Esprit a rempli Élisée. Ary ho ataon'Andriamanitra mandresy ihany koa isika rehetra satria androany zay mankiatahetany andray fanahy masina dia andra izy. Dieu va aussi nous sortir victorieux aujourd'hui parce que le Saint-Esprit va nous remplir. Ary ny lehibe indrindra tsy hoe mandray fotsiny fa ho fiainoana ny fanahy masina. Le plus important, ce n'est pas tout simplement de recevoir le Saint-Esprit, mais d'être rempli du Saint-Esprit. Andoaka evakitsika ny baiboly Mpanjaka faharoa toko fahaenina manomboka amin'ny 10:11. Lisons la Bible dans 2 Rois chapitre 6 verset 14. Manomboka eto zany no vakitsika. À partir de là, nous allons lire. Tena mpandeha soavaly sy kalesa ary miaramila be ho any izy ka tonga alina ireo ary nadidina ny tanàna. Ary efa ny fomaraina koa ny zatovo lehilahin'Andriamanitra ka nivoaka dia indreo nisy miaramila sy soavaly ary kalesy manodidina ny tanàna. Dia ho ilay zatovo taminy, indry izy tompoko, ahoana no ataontsika? Ary ho Elisa, aza matahotra fa ny momba antsika dia be no momba azy. Ary Elisa nivavaka hoe Jehova mifonina aminao aho ampahirato ny masony mba hitany. Ary Jehova nampahiritra mason'ilay zatovo ary dia nahita izy ka indro ny tendrombohitra feno soavaly sy kalesy afo manodidina an'ny Elisa.
roi de Syrie, y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville, et il vit qu'une troupe la cernait avec des chevaux et des chars. Il dit alors à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Puis Élisée pria, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Dia ho toizantsika manomboka amin'ity valo amby folo ka hatramin'ity faraka amby roapolo toizantsika vetivety. Et nous allons continuer dans le verset 18 ka hatramin'ity faraka amby roapolo. jusqu'à 21. Ilazako aminareo hoe no le fanahy masa tao amin'ny Elisa dia nivoaka mpandresy izy. C'est pour confirmer que grâce à l'esprit qui était en Élisée, il était sorti victorieux. Dia nidina kany aminy ireo ary Elisa nivavaka tamin'i Jehovah ka nanao hoe mifonina aminao aho ataovy manjabiana reto vavalo reto ary dia nataony manjabiana ireo araka tenin'ny Elisa. Ary ho Elisa taminy tsy tino lalana ary tsy tino ny tanàna fa manaraha ianareo dia nitondra anareo ho any amin'ny lehilahy tediavinareo aho dia nentina kany Samaria ireo. Ary efa tonga tany Samaria reto vavalo reto dia ho Elisa, Jehovah ampahirato masony reto mba hitany. Ary Jehovah nampahiratra masony dia nahita izy ka indro tao voany Samaria izy. Ary no nitazy ny mpanjakany Israely dia hoy izy tamin'ny Elisa, rikako asiko va izy, asiko va izy. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Tel frappait d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Et Élisée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'il fut rentré dans Samarie, Élisée dit, « Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, « Frapperai-je, mon père ?» Rifiagonana manaraka ity fotoam-pivavahana ity. Chère assemblée qui assistait à ce culte, Ho anareo izay manaraka izao fotoan'ny mpivavahana izao en ligne, vous tous qui suivez le culte en ligne, zava-dehibe ny fananantsika an'Andriamanitra Raitsoto eo amin'ny fiainantsika. c'est très important d'avoir le Dieu Tout-Puissant dans notre vie. Zava-dehibe ny finoanao an Jesosy ho tomponao, ho mpamonjy anao. C'est très important que tu aies Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Zava-dehibe ny fanananao an Jesosy ao anatinao. C'est très important que tu aies Jésus qui demeure en toi. Fa ataovy zava-dehibe tahaka izany ihany koa ny fandraisanao ny fanahy masina. Mais que ce soit encore plus important que tu reçoives le Saint-Esprit. Ary isanandro maha olon'Andriamanitra anao aoko fianoana ny fanahy masina. Et chaque jour, en tant qu'homme et femme de Dieu, sois rempli du Saint-Esprit. Aza miandry zavatra ratsy efa miseho zay ianao vao mangetaheta no fianoana ny fanahy masina. N'attends pas qu'il y ait des problèmes qui surgissent dans ta vie avant que tu n'aies soif du Saint-Esprit. Fandroany oka andray ny fanahy masina ianao sady ho fianoana. Mais aujourd'hui, reçois le Saint-Esprit et reçois la plénitude du Saint-Esprit. Izy fanahy masina matsy no mampisongadina ny herin'Andriamanitra velona ato anatsika sy eo amin'ny fiainantsika. Parce que c'est lui, le Saint-Esprit, qui révèle la puissance de Dieu en nous et dans notre vie. Tadidiko zao ny tantara ao amin'ny Luka toko fa 4:7-8. Je me souviens de l'histoire dans Luc chapitre 4, verset 14. Fa na dia zanak'Andriamanitra aza Jesosy dia tsy songadina teo aminy ny herin'Andriamanitra raha tsy efa avy nandray ny fanahy masina izy. Que Jésus, même s'il était fils de Dieu, la puissance de Dieu ne s'est pas révélée en lui quand il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Hitanareo voasoratra io. Ary Jesosy niverina tamin'ny herin'ny fanahy na Galilée dia niely tamin'ny tany rehetra manodidina ny lazana. Vous voyez ce qui est écrit? Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Nandritry ny 30 taona na dia zanak'Andriamanitra aza Jesosy dia tsy songadina ny herin'Andriamanitra teo aminy.
Pendant 30 ans, même si Jésus était le Fils de Dieu, la puissance de Dieu ne s'est pas révélée dans sa vie. fa rehefa nilatsaka tamin'ny fanahy masina ka feno izy taorina batisany rano dia niely tao Galilée lasa niely tao Galilée sy madidina nilazany Jesosy. Mais quand le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, lorsqu'il a été baptisé d'eau, sa renommée se répandit dans toute la Galilée. Zany voasoratra io Voilà ce qui est écrit. fa ankoatran'izany tsy herin'Andriamanitra miasa ato amintsika fotsiny fanahy masina arak'ilay notantaraiko teo. Mais à part ça, le Saint-Esprit n'est pas seulement la puissance de Dieu qui vit en nous, fa ny fanahy masina izay milatsaka amintsika ary avelantsika minantsika tsy izy akory fa Andriamanitra mihitsy izy. mais le Saint-Esprit qui descend sur nous, c'est vraiment Dieu lui-même. Ary ankoatran'ilay herin'Andriamanitra asokadina amin'ny fiainantsika dia misy asa maro be mihitsy ho atao amin'ny fanahy masina amintsika rehefa mameno antsika izy. Et à part la puissance de Dieu qu'il révèle en nous, il y a plusieurs œuvres qu'il peut faire à travers nous quand il nous remplit. Be dia be ny fahatosoana fahatsopamindra ataontsika raha ohatra ka tsy manana fanahy masina tsika. Nous pouvons rencontrer plusieurs problèmes lorsque nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Ina moa ny antony mahatonga ny olona sasany manana problème aorianany findramany volany amin'ny banky. Pourquoi certaines personnes ont des problèmes lorsqu'ils empruntent de l'argent à la banque, par exemple? Satria tapa-kevitra izy fa aka volany amin'ny banky araka ny kajikajy ny eritreritiny fotsiny ihany. Parce qu'ils se décident d'emprunter de l'argent à la banque selon leurs propres pensées. Dia rehefa nandeha araka ny eritreritiny izy dia faty antoka ny vokatra izay. Et quand ils ont marché selon leurs propres pensées, Ka rehefa maty antoka izy dia lasa mana problème be. ils ont rencontré des problèmes. Fa raha ny fanahy masina kosa atao anatinao ka nitaridalanao hoe mandeha ihany mindrama vola amin'ny banky azo antoka fa ho tafita ianao. Mais si c'est le Saint-Esprit qui te guide et qui te conduit, qui te demande d'aller à la banque, c'est sûr que tu réussiras. Zany no antony mahatonga mananatra an'ireny olona nindra mbola tamin'ny banky kanefa maty antoka dia lasa mana problème be. C'est pour ça que j'instruis toujours ces personnes qui vont emprunter de l'argent à la banque et après, ils font faillite et ils ont des problèmes. Ka mitoro-hevitra voalohany meko azy dia hoe mibeba ianao mifona amin'Andriamanitra satria tsy taridalan'ny fanahy masina ny nandehananao nindra mbola tamin'ny banky fa taridalan'ny saina fotsiny ihany. Et le premier conseil que je leur dis, c'est que repentez-vous parce que vous êtes allé à la banque, non pas parce que le Saint-Esprit vous a conduit, mais c'était votre propre pensée. Zay mahazava-dehibe hoe mila manana fanahy masina sy feno ny fanahy masintsika satria manana ny asany manokana ny fanahy masina ankoatran'ilay hoe hery izy. C'est pour ça que nous devons recevoir le Saint-Esprit et être remplis du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit a sa mission spéciale à part le fait d'être une puissance. Ka zay manaiky taridalan'io fanahy masina io azo antoka fa tsy maintsy mandresy. Et ceux qui acceptent la conduite du Saint-Esprit sortiront victorieux. Amindra fo amintsika rehetra ny Andriamanitra. Que le Seigneur ait pitié de nous. Resy ny fanahy masina amin'ity androandroany ity. Recevez le Saint-Esprit ce matin. Aoka fenona ny fanahy masina ianao. Soyez remplis du Saint-Esprit. Ary ilay izy tsy hoe tany alobe tany ihany no ilaina mandray fanahy masina sy feno ny fanahy masina ny olona fa hatramin'ny andron'ireo apôstôly ary hatramin'izao vaninandro misy antsika izao. Ce n'est pas seulement au temps d'avant que nous avons besoin du Saint-Esprit, mais jusqu'au temps des apôtres et jusqu'à notre temps actuel. Andao ary tsika hanao pratika hivavaka mba handray ny fanahy masina sady mba ho fiainona ny fanahy masina. Faisons maintenant une pratique. Prions pour être remplis du Saint-Esprit, pour recevoir le Saint-Esprit. Apetrao amin'ny folony tananao dia andao hivavaka tsika rehetra. Mets ta main sur le cœur et prie. Tena mivavaha amin'ny fonao rehetra. Prie de tout ton cœur. Asehoany ny etaetanao an'Andriamanitra. Montre vraiment que tu as soif de Dieu. Akipy masonao dia andao hivavaka tsika. Ferme tes yeux et prions. Tiako ianareo izay manaraka ny fitaom-pivavahana ny linina hivavaka tahaka anay eto. Vous tous qui suivez le culte en ligne, priez également comme nous. Andao ary hivavaka tsika rehetra. Prions maintenant. Samy hivavaka amin'ny fony manontolo. Prions de tout notre cœur. Samy hivavaka amin'ny fony manontolo. Priez de tout votre cœur. Ianareo mpitarika fidiarana avy hatrany dia maka toerana. Vous tous qui conduisez la louange, vous pouvez vous approcher. Toy izy mivavaka. Continuez à prier. Toy izy mivavakantsika. Continuons à prier. Le etaetanao andray fanahy masina mihitsy atao vitan'Andriamanitra tompoko. Que Dieu voit vraiment que tu as soif du Saint-Esprit.
samy mivavaka amin'ny fony rehetra ianareo Priez de tout votre cœur. hivavaka ho anareo ihany koa zahay aty anoloana Je vais également prier pour vous. sitrapon'andriamanitra ny andatsaka ny fanahiny eo amintsika rehetra C'est la volonté de Dieu de faire descendre son esprit sur chacun de nous. mendrika no fialona fanahy masina ianao Tu mérites d'être rempli du Saint-Esprit satria efa manana ny ray parce que tu as déjà le Père, satria efa manana ny jesosy parce que tu as déjà Jésus. dia ho fialona ny fanahy masina ianao Tu seras rempli du Saint-Esprit. toy izy mivavaka ho antsika rehetra tompoko Continuez à prier. mangina isika tompoko Gardons le silence. mbola apetrao eo amin'ny fonao ihany tananao Mets ta main sur le cœur. hivavaka ho anareo amin'izao fotoana izao Nous allons prier pour vous maintenant. mba hilatsaka amintsika rehetra amin'ny fanahy masina Que le Saint-Esprit descende sur nous. mba ho fialona ianao Que tu sois rempli du Saint-Esprit. ka ho avoaka n'andriamanitra ho mpandresy tahaka ny davida Et que Dieu va te faire sortir victorieux comme David. ho avoaka n'andriamanitra ho mpandresy tahaka ny elisa ihany koa Dieu va te faire sortir victorieux comme Élisée. ary ho vavolombelon'ny fandresena miazineza avy any an-danitra ianao Et tu seras témoin d'une grande victoire qui vient du ciel. vavolombelon'i jesosy amin'ny alalan'ny fandresena Tu seras témoin de Jésus à travers ta victoire. ry andriamanitra raiky malalo Seigneur, notre Père, misaotra anao a noho ny fahasoavanao lehibe je te remercie pour ta grande grâce, afaka nanentana ny fiangonanao que j'ai pu inciter ton Église mba iny fa mila ny fanahy masina izy pour qu'ils croient qu'ils ont besoin du Saint-Esprit ary mila fialona fanahy masina ihany koa et qu'ils ont aussi besoin d'être remplis du Saint-Esprit. amin'ity androandroany ity andriamanitra ray eo Aujourd'hui, Père éternel, amin'ny anaran'i jesosy au nom de Jésus, alatsao aminay ny fanahy masina fais descendre ton Esprit Saint sur nous, feno izahay rehetra remplis-nous tous, mba ho tonga tahaka ny davida que nous soyons comme David, ho tonga tahaka ny elisy que nous devenons comme Élisée, ho tonga tahaka reo apôstolinao ihany koa anefa que nous devenons comme les apôtres. asehoy ny herinao aminay Révèle-nous ta puissance. misaotra andriamanitro Merci Seigneur. misaotra andriamanitro Merci Seigneur. mino aho Je crois fa hiasa aminay ny fanenao masina que ton Esprit Saint va œuvrer en nous, ka tonga olona manam-pinoana izahay que nous allons devenir des gens de foi, ka hivoaka ho mpandresy tahaka ny davida que nous allons sortir victorieux comme David, ho mpandresy tahaka ny elisa ihany koa nous allons sortir victorieux comme Élisée, amin'ny anaran'i jesosy kristy au nom de Jésus-Christ. resa olonaonay ny fahavalonay Nos ennemis échouent devant nous. resa amin'ny anaran'i jesosy Nos ennemis sont perdus au nom tsy de mavita Jésus. mission eo aminay intsony Ils ne peuvent pas faire leur mission sur notre vie. misaotra andriamanitro Merci Seigneur, amin'ny anaran'i jesosy au nom de Jésus. iarahantsika manao le raha hoe tompo kasihondray Nous allons continuer par la louange. akipihany masonao anatin'izany hira iarahantsika manao zany Continue à fermer les yeux dans cette louange. akipihany masika anaty le hira Continue à fermer les yeux.
Amarana ny fotoana amin'ny alalany vavaka isika ka hivavaka avy hatrany amin'ny teny frantsay ny panika teny. Nous allons maintenant clôturer le culte, nous allons maintenant prier. Seigneur, nous te remercions pour le culte d'aujourd'hui. Merci Seigneur parce que tu étais avec nous. Merci parce que ta puissance était avec nous, ta présence était au milieu de nous. Merci pour tout ce que tu nous as appris aujourd'hui. Merci parce que tu as fortifié notre foi, tu nous as remplis du Saint-Esprit. Et maintenant Seigneur, nous avons foi que nous allons sortir dans la victoire, dans tous nos combats, dans toutes les circonstances que nous allons vivre à partir d'aujourd'hui. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui nous conduis dans la victoire. C'est toi qui nous conduis pour triompher dans tout ce que nous faisons. Et en ton nom, nous prions Jésus-Christ. Amen. Amen. Dia tahaka izao zany ny filazana apetraka amintsika rehetra.